mpanao asa tanana tena matianina iray indray no entina ho anareo anio. Irony manao crochet na broderie irony no tena ananany zareo ireto traikefa ka ho ambarambara aminao ato anatin'ny trademark. To realize who was there for me all my life. Fikambanany iray mpanao asa tanana eto Ambanitsena izy ireo. Efa ho taona maromaro no nivelona tamin'izy ity fa samy manana ny azy tamin'izany. Ankehitriny kosa nefa dia efa nahazo hatramin'ny toeram-pivarotana mihitsy izy ireo ary azo lazainao fikambanana matanjaka mihitsy. Always fought for your family. You sacrificed your life for your kids and for your wife. Where would I be today without you? Ny lando no tena akora fototra ampiasain'izy ireo ary avy tany mamita zavatra maro izany landy izany. Tsy miompy landy anefa izy ireo fa vidinany amin'ny toeran-kafa ary eto no avadika ho lasa kofehy azo ampiasaina. You're my life. What would I do today without you taking care of me? Crochet tena atoko. Dia crochet zany manao akanjo zay. Manao akanjo dia amin'ny landy lelelina. Dia poketra. Satroka rehefa mety karazana crochet zany dia ataonay daholo. Misy olona zany miara fangalanay landy avy any an-tany tamin'ny volon'ondry. Dia any dia zareo zany mitondra makaty. Tetika asa tsy miankina iray no angadina ananana sy vinahitan'izy ireo izao fanitarana ny sehatra asa ataon'izy ireo izao. Nahita tombontsoa tokoa izy tamin'izany fa saingy ny sakatsakana madinidinika misy foana hoe ny présidenty ny fikambanana. Ny olana tena sedrainay zany misy fahampin'ny enti-manana zany ividianana le akora dia manjary kely ny asa vitanay. Ny fangalanay akora mbola tsy tena le hoe tena izy no tena tompony fa izy koa zany mbola miantoka dia ohatra lasa lafolafo le vidin'le akora dia ohatra hoe zay mba tiana hoe atany le tena hoe tena any amin'ny fototra mihitsy hoe tena le mpanao azy dia amin'izay ka mba moramora kokoa ny vidiananay azy. Fantatrao ary izao fa eto Ambanitsena no misy ireto mpanao asa tanana malagasy ireto. Efa maro ihany no efa nanjifa teto aminy na malagasy na vahiny fa miandry anao tonga izy ireo hanabe voa sy handray anjara hividy mba ho fampandrosoana ny asan'izy ireo hatrany e. I would be lost, won't do anything, would go the wrong way. I won't even sing, I will be down. Ireto asehoanao reto izao misy poketra vita amin'ny landy izay tena tsara kalitao tokoa no sady vita malagasy. Tsy lafo mihitsy ny vidiny a. Be mpitsiriritra izy ity ary eto ihany no ahitanao azy. Andeha ary aloha hoenontsika ny faniantanana ataon'ny madama sao dia mba ho resy lahatra ihany tsika. Tongava tia Ambanitsena RN2 amoron-dalana izy amin'ny commune Ambanitsena fa mibetsaka ny zavatra tsara ato ny satria asan'ny tanàna ilay izy ao ny resaka landy na amin'ny landa na amin'ny fetsotra zany crochet tena baziny ny asana eto. Izay mba ny tanànay hoe mba mangataka anareo mba hijery na hijery fotsiny ara dia izay fametinay. Mbola asa malagasy hafa indray no entinay ho anareo rehefa tafahoany eto isika. Azonao atao ihany koa no miantso anay raha toa ka manana sehatra asa tianao hanaovana fampahafantarana ianao. Vonona izahay izary izany amin'ny malagasy rehetra. Mandra-peona indray ary e. Sono stati Maia, le mati anzaku bole marazzi darenia, chissà e non lo so a ton fimesa, ma ti aruga delira, la favia ti arriva.